hitarany zany fanatanjahantena kosa indray dia Nosy-Be no napetrany ny tournoi Grand Open du Nord tsipy Kanety Be andiany voalohany izay nokarakarain'ny fédération ny tsipy Kanety Be malagasy ka nandraisan'ireo kluba misa 7 anjara izay avy amin'ny faritra misa 4 fanadiadiny Norbert Laboky Malaza. Nizotra somatsara ny fandraisana sy fikarakarana na laoka ny batany amboara nahazo vola 4 tapitrisa ariary ny club mixte Nosy-Be, ny faharoa dia ny club mixte Nosy-Be ihany ary nahazo vola 2 tapitrisa ariary satria namoaka club roa ity club mixte Nosy-Be ity. Ny fahatelo dia nahazo vola 2 tapitrisa ariary ary ny fahaefatra dia nahazo vola 4 ariary. Natao ity tournoi Grand Open du Nord tsipy Kanety Be andiany voalohany ity hoy ny filohan'ny fédération mba hanetsiketsehany ireo mpilalao sy club izay matoritory aty amin'ny tapany avaratra ny Nosy-Be dia ny amin'ny faritra Sofia sy Diana ary Sava. Tsika ty avaratra ry zala marisarisa kely tsika tatoato Diego sy Sambava sy Boemara sy Ambilobe apotika raha taloha ny petanky aty amin'ny faritra avaratra aty. Hitatsika rehefa manao raha tsika mazoto mipanoany fa tsika koa aty fo ataotsika atsika tsisy rahanjary edy fagniriako zay mba hoe itsanganany ligy aty amin'ny faritra Diana sy ny faritra Sava ary ny faritra Sofia ka mila fandiniana zay hodiniatsika zay dia atao zay itsanganany io ligy io amin'ny voalohandoany taogna ho avy io zay mba ahafahantsika manetsiketsika amin'ny petanky aty amin'ny faritra avaratra ka mbola première édition iny fa koa karaha io fo zay fiarahantsika miasa ezana mba hisy deuxième édition amin'ny taogna ho avy ezahantsika mba ho tsaratsara hatrany zany ny deuxième édition sy ny édition manaraka. Nadritra ny 2 andro no nanaovana ny tournoi Grand Open du Nord tsipy Kanety Be sy andiany voalohany teto Nosy-Be izay notronon'ireo mpitondra sy manam-pahefana avy amin'ny faritra Diana sy ny commune Nosy-Be mbola itoy amin'ny taona ho avy moa ny fifananana ka faritra sy distrika hafa indray no ampiatrano izany.